Salamo fa 1:10 ho an'ny mpiventy hira. Nataony Davida. Andriamanitra no ialofako. Ahoana no anaovanareo amin'ny fanahiko hoe mandosy hira ho any an-tendrombohitrareo toy ny vorokely? Fa indro ny ratsy fanahy manenjana ny tsipikany. Efa nanamboatra ny zana-tsipikany eo amin'ny kofehy izy. Nikendry tao amin'ny maizina, nitifitra ny mahitsy fo. Farava ny fanorenana, ka inona indray no azony marina tao? Ny tompo dia ao amin'ny tempolony masina. Ny seza fiandranan'ny tompo dia any an-danitra. Ny maso no mijery, eny, ny ody masony misy zatoetra ny zanak'olombelona. Ny tompo mizato toetra ny marina, fa ny ratsy fanahy sy ny mifaly ampiti-doza dia samy ala ny fanahiny. Andatsaka fandrika amin'ny ratsy fanahy izy, tahaka ny fandatsaka ranon'orana. Afo sy solifara, arivo mahamay no anjara kapokany. Fa ny marina, ny tompo, ka fahamarinana no tiany. Ny mahitsy no ahita ny tavany.